Fa nandritra ity fivirimbe ny fédération izay natao tany Itasy ity dia misy hatrany ny atao hoe fankahirezana na fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo nahavita be nandritra ny taom-pilalaovana ka dia nanatanteraka izany zareo tao amin'ny fédération tandritra ity fiviriana ity ka samy nahazo nanjarany avokoa na ireo mpitantana na ireo mpanazatra na ireo mpilalao. Samy notoloran'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra mari-pakasahana avokoa ireo mpitantana sy mpitsara ary mpilalao mendrika indrindra tamin'ny tao mpilalao 2024 ny sabotsy alina teo tao amin'ny Kavita Ampefy. Izany dia nandritra ny lanonana Nuit de football fanao ny fianakaviambe ny baolina kitra isan-taona aorian'ny ny fanatanterahana ny fivorimbe. Nanomboka izany ary ireo kintan'ny baolina kitra fahiny tao amin'ny faritry tasy dia Randrena Honoré Naisolobe sy Ravelona Arnosy Voja. Teo ihany koa ireo mpitantana nahavita be tany amin'ny faritry iny dia Rakotomaifa Zilbera sy Andriana Tolojanahary Tolotra Roger. Toy izao kosa ireo nomena aloka tamin'izany ihany koa mpitsara ho an'ny beach soccer dia Yasim Saïd Nassour. Nahazo loka ihany koa mpitsara-panampy vehivavy Rakotozafy Pelagie. Mpitsara-panampy lehilahy dia Andrembavonjy Jean-Éric nomendrika indrindra. Ny fan club mendrika ihany koa nandritra ity dia ny mpanohana ny Knapsa Sport. Ary ny mpitsara vehivavy dia ny Rinjanahary Raharjon. Eo amin'ny mpitsara lehilahy kosa dia Nampiandraza Amada nomendrika indrindra ka notoloran'ny fédération aloka. Eo ihany koa ny ligy mendrika dia ny Aviany Vatovavy Fitovinany. Azo loka ihany koa ny mpilalao vehivavy mendrika tamin'ity taona 2024 iny dia Ifarany Irina Sophie Irene ary ho an'ny mpilalao lehilahy kosa dia Injiva Rakoto Armanana. Azo ny anjarany ihany koa ny mpanao gazety izay mitatitra ny vaovao ny baolina kitra dia namana Ajalika Rakotondrazavy avy ao amin'ny Express de Madagascar. Tsy adino ny FMF ihany koa ny nakasitraka ireo mpanohana azy.